Faly miarahaba antsika rehetra manatrika eto. Maheno ve? Maheno. Maheno tsara tompoko. Maheno. Ia, dia manantitra ny arahavantsika rehetra namaly ny antso tamin'ity fampitsoana tamin'ity androany ity. Dia ao ireo manaraka atao amin'ny Zoom, ao ihany koa ianareo izay manaraka ao amin'ny vondrona Facebook, misy ny Fimpima Terabary. Tokoty ilay taona ny fanomezana araka ny fampilazana izay efa nampitaina tamintsika. Ny fandaharam-potoana eto androany moa dia isy ireo fanangonan-kevitra izay andraisantsika ny sosi-kevitra roso entina ny amin'ny Zakabe Fimpima. Ny Zakabe moa dia ho tanterahina ny fianaratsoa ny 12 hatramin'ny 15 ny volana Aogositra ho avy izao. Dia eo ihany koa ny fankalazana ny 100 taona ny fikambanantsika izay mbola amin'ny herintaona moa, fa na izany ary dia efa tombontsika ny fanomanana ary araka ny lambaran-dramatoa dia amin'ity andro 2 Jolay ity no anatanterantsika ny fanangonan-kevitra ny mahakasika ny hetsika hitondrantsika ny fankalazana amin'ny lafiny rehetra. Dia fanehoan-kevitra malalaka no ataontsika eto anio fa ny Zakabe moa izany no manapaka ny hevitra rehetra. Dia izay ary fa hitako eto i Flobert raha afaka manome vaovao momba ny Zakabe ianao. Mahariva izany? Faly miarabanareo rehetra tompoko. Momba ny Zakabe moa izany efa fantatsika ny daty anaovana ny Zakabe manomboka amin'ny 20 Aogositra ka hatramin'ny hoe 20 Aogositra ny toerana anaovana azy moa dia amin'ny Fianaratsoa. Ny atsian'ny prian'ny fandarana dia mbola alefa amintsika tsy ela fa ny tena maika indrindra aloha izao hoe mialohan'ny Zakabe dia misy ny fifidianana ny filomaneran-tany. Taloha izy io natao tany amin'ny Zakabe fa nanomboka tamin'ny Zakabe farany teo dia nitapahana fa atao 2 volana mialoha. Tany tena maika izao dia ray aloha izany any amin'ny efa tokony ho vita efa ela nefa mbola tsy voaray daholo ny rehetra ny amin'iny fanaovana ny lisam-pifidianana. Ka amin'izay tena miainga mihitsy amin'izay tena hoe ireo olona nandola tsakemika atao anatin'ny efa taona farany no afaka mifidy. Ary io ampahatsiahivina ihany fa tsy vitany hoe ny filomaneran-tany fotsiny fa dia izay lisitra vita eo koa no afaka mifidy ny filomparitany sy no afaka mifidy koa ny filotsampana isan'isany. Mena fepitaona farany hoe efa ranomarina efa tamin'ny volana Mey izy ny tokony ho tapitra fa hoe amin'ny fahatelon'ny volana Jolay izao izany hoe rapitso izany no andraisana ny lisitra farany. Mino aho fianareo rehetra izao tsika rehetra dia efa samy nandony latsakemika daholo izany hoe efa tokony anaty lisitra. Izay aloha izany tena zava-dehibe tena maika indrindra amintsika izao. Fa raha ohatra hoe verina dia eo koa izany fanaraka amin'izay ihany dia mbola ho ampitaina amintsika koa no hoe izao izany tsika no mifidy. Izany hoe ny fidinana moa dia any amin'izay toerana isam-paritra sy iray avy. Eto moa izany dia miala tsiny ary mandray ohatra amin'ny eto Paris satria ohatra ny maromaro ihany dia eto Frantsa eto Frantsa hitako eto dia tsika izany mizara toerana 7 dia ampitaina aminareo hoe ranona sy ranona tsy anany nareo no mifidy dia omena anareo ny andinindininy. Ary isaky ny faritany dia misy hoe voamera-mendraka ny fifidianana izy no ampita azy aminareo. Fa ny tena zava-dehibe tokony ho fantatra dia izao hoe ny filomparitany manana andraikitra lehibe mihitsy amin'ny hoe fanendrena ny olona samihafa any amin'ireny toeran'ireny indrindra moa izany amin'ny voamera-mendraikitra ny fifidianana. Izay angambany momba ny hoe ny fifidianana ny filomaneran-tany manokana fa alohan'ny ivadiana amin'ny Zakabe sao dia misy aloha fanontaniana samihafa izay apetrakintsika momba an'io dia mba ahafahana mifanakalo hevitra eto vetivety alohan'ny anona amin'ny Zakabe satria fandray daholo ihany ireo zavatra izao.
momba an'izay ve tompoko misy fanontaniantsika na misy tsika fanamarena tiana atao. Angamba ny mazava ihany zany fa dia tsy fanamarena toka atao dia avy hatrany zany tsika dia verina ry amin'ny eniny zakabe. Dia ny amin'ny zakabe ny resahantsika eto zany dia fanana-kevitra moa mahakasika ny any amin'ny zakabe iny ny tena atao any amin'ny zakabe manokana dia ao zany ny fandraisana ny fanapahan-kevitra mahakasika ny vona mampiray. Averiko eto ny atao hoe vona mampiray dia ny fitambaran'ny hoe ny sata fototra ny statut ny fitsipika anatiny ny règlement intérieur sy le atao hoe tarazo. Dia ny zakabe ihany no afaka manova an'ireo fa dia amin'izay fotoana izay afaka samy mandefa sosokevitra daholo na ny tsirairay na ny sampana na ny faritany hoe tikatra tianay ovaina ohatran'izao na tia ovaina ohatran'izao dia hodinian'ny zakabe ary dia ny zakabe ny manapaka azy. Dia izao mihitsy zany ny fotoanany mazava loatra fa ny amin'ny fiainan'ny fikambanana tsy avy hatrany dia hoe tonga lafatra daholo fa teo am-piainana teo no nahitana azy hoe zao zany ny tokony amboarina na tokony ahitsy bebe koa. Ary nareo izay hoe vao mpikambana vaovao aza dia afaka milaza ny heviny mihitsy hoe zao ny tsapanay tamin'izay nanao tany amin'ny fiofanana mety hoe ohatran'izao ngamba ny tsara anaovana ny fampianarana etsetera. Dia zany hoe na zao koa ny zavatra hitanay nisy tany amin'izay mety hoe fikambanana hafa izay nalehanay nefa tsy tena hitanay fa tsara azo ampiaritsika atao amin'ny fimpima. Izany hoe amin'ny zavatra ataontsika anio dia tena malalaka dia malalaka mihitsy ny filazan-kevitra fa dia mino aho fa tena manana hevitra samy hafa mihitsy nareo amin'ny zavatra ity satria izany faha-enimpolo taona izany eo amin'ny olombelona zany efa zokonjokony ihany nefa efa manomboka tena efa matotra sy anona koa. Dia izay ihany ataoko hoe ohatran'izany koa zany ny fiainan'ny fikambanana ataontsika tamin'ny ary ny fiainan'ny fimpima mitovitovy amin'ny somaro zandry kely ny fiainan'ny firenena ihany. Ny firenena zao nankalaza ny faharoa amby enimpolo taona ny tao tsika indray zany hoe hiditra amin'ny herintaona na ny fankalazan'ny faha-enimpolo taona. Misy zavatra samy hafa izay hitantsika hatrany hatrany dia aza misalasala mihitsy milaza an'izy. Ny tiako lazaina amin'izany dia zao hoe misy lafiny roa no azo andraisana azy. Misy aloha zany amin'ny lafiny hoe dia tena fankalazana mihitsy. Inona ny tena eritreretintsika amin'ny hoe ny fanaovana ny fankalazana izany ahatonga azy hoe tena zavatra manetsiketsika sahaza izany hoe faha-enimpolo taona izany. Fa misy koa tena ao anatin'izany mihitsy amin'ny hoe fiainana anatin'ny fikambanana izany hoe inona amin'izao faha-enimpolo taona izao inona ny hitantsika hoe tena dingana tokony ho tratran'ny fikambanana, inona ny tokony ho ezahana, ahoana ny fomba ahatongavana amin'izany. Dia izay no zava-dehibe fa dia ohatran'ny lava loatra indray ny teniko fa dia ny angatahana fotsiny hoe amin'izay tsika miteny samy mba milaza ny anarana zany sy ny hoe ny sampana na ny faritany misy azy. Amin'izay moa dia sady mba mifankalala koa tsika amin'izay fotoana izay. Dia aloha tena hijanona amin'izay fa tena ohatran'ny hoe lasa lava loatra eto. Izay tompoko. Zay aloha zay no resahako teo. Efa resaka be dia be koa zay tsy Hervé azafady. Ya, faly miarabantsika rehetra Hervé atya Canada tale fampianarana kabary eto. Mare ve? Mare. Ento. Ya, Hervé avy atya Canada tale mpampianarana ny fampianarana kabary atya Canada faly miarabantsika rehetra tratran'ity ary manafitra ny araba koa atsika rehetra velinaina na tratra ny fankalazana ny fa roa amby enimpolo taona ny fahaleovantena Pirenetsika. Faly tokoa tena satria maromaro ihany ny zavatra tiana ambaraka nefa zavatra tokana ihany no ambarako zany aty fa aleo sao misy tsy voalaza, sao misy voalazako daholo dia tsy voalaza namana intsony ilay izy dia manjary tanatana vava fotsiny ka na zany tsoakevitra tsotra ny ihany no entiko hoe ho atolotra any amin'ny zakabe araka ny tenin'ny filodera toy satria any manapaka an'ilay izy dia zao ny ahako ny zavatra tsapako tao anatin'izay fotoana
nampianarana kabary sy ny kabariana izay ary fifaneraserana tamin'ireo kabary namana dia zao no hita hoe misy indraindray rehefa tafavoaka zany ny mpianatra tsy dia tena mahafolaka tsara le ao anatiny zavatra anankiroa zany no azo tsoana amin'izay hoe na tsy ampy ny tahiry sy ny zavatra ny velabelarina taminy na ny mpampianatra ny tsinay napita ka eo mikasika an'le fampianarana indray satria anisan'ny asa fikarohana nataoko zany amin'izao fotoana zao mikasika ny hoe ny fanatsarana ny fampianarana kabary fa ny tatem-pitan-dranomasina moa zany no andraisako ny hevitra nahitako ny traikefa sy nandresako trefa dia za zany ny tiako ambarany hoe mba tokony ho soratana sy nangataka tamin-jareo hoe mba misy an'izay satria vonatsaiko na ny vona mampiraiko nefa lany andro tsy fa ohatrany tsy nahita an'izay atao anatiny tao hoe mikasika ny fepetra ho an'ireo izay te hampianatra pikabary dia nitsaokevitra hitako zany misy ny traikefa hitako dia hoe tsaratsara kokoa raha misy tena fanofanana manokana ny mpampianatra ho pikabary fa tsy hoe kory tafavoaka rehefa nisolatra lamba dia satria za mahay miteny dia atsoina mpianatra kabary andao anao mpampianatra kabary fa ianao ohatra zao tsia fa satria zany le fahaizana le mampita le kabary mihitsy ny fahaizana mamaly ny fanontaniana ny fahaizana miain'olona ilaina fianarana zany raha ohatra ka te hampianatra ny tena ary indrindra moa ny fahafantarana hoe iza moa ireo olona manatrika anao hampianarinao reo le toezany ny fahafantarana zany ny profil psikolojika an'ilay olona izay hianatra kabary noho izany zany amiko dia ilaina ny fanofanana ho an'izay te hampianatra pikabary ka le fanofanana tsy ilay pikabary le fanofanana hoe eo amin'ny adiny roa sy adiny telo sy fotsiny fa tena hoe ferana mihitsy hoe zao volana na zao andro dia zao ora ny tratrarina rehefa mianatra ao anatin'izany fepetra zany fanofanana zany koa no hoe mila izay hiofana teo mpampianatra pikabary dia tokony manatrika sy manaraka ireo izay mampianatra pikabary zany hoe manao assistant zany tsika zany raha atao no milaza azy amin'ny teny frantsay dia manao assistant miassiste manara-maso manatrika ny hoe ahoana ny fomba fampitandrety satria ao anatin'izany zavatra zany misy zavatra tsy takatry ny eritreritra ao kanefa le mpampianatra eo am-perinasa manana ny zavatra rehetrarehetra hoe mametraka fanontaniana tahaka an'izao le olona dia mba iny zany ay ve zao ny valy zany fa naizary mety tsy mahafantatra zany raha nametraka fanontaniana zany na mpianatra raha izany zay dia ny fepetra ao anatin'ny manarakarak'izay koa dia le hoe ny olona izay te hampianatra na izy efa tafiditra sokajy fandalinana na izy manam-panaraka efa nanaraka TDA maromaro satria ao anatin'le TDA ny koa dia misy zavatra maromaro zay tsy azonao tany ianao nianatra kabary fa ao anatin'le TDA anao nary amin'le fandalinao vao mahafantatra ary ilaina fantarinao reny zavatra rehefa mametraka fanontaniana ny mpianatra mba tsy hoe mpamery-teny fotsiny zany ny mpianatra ao fa hoe tena hoe mba mahafantatra koa satria raha mery-teny fotsiny mividy boky fotsiny anie dia vita fotsiny dia mibilibila ianao dia fa pikabary zay dia afaka hampianatra koa dia zao ny rafitry ny kabary zao natao tsiny zao rehefa mitiamakataba dia jereko ary amin'ny boky fotsiny dia ny amiko zany dia fitiniko zany dia hoe ilaina zany ny fanofanana olona hampianatra pikabary ary misy fepetra tokony ho apetraka ilay izy ary ny fanofanana mpampianatra pikabary tsy tokony ho ferina ao anatin'ny hoe adiny roa adiny telo fotsiny izy fa hoe mba atao lavalava zany ny fanofanana mpampianatra pikabary io zany dia ny anankiray faharoa dia hoe satria zao ny kabary efa tafiditra anatin'ny patrimoine mondial ho isika noho izany zany ny kabary amin'izao fotoana zao indrindra fa le te-pitan-dranomasina dia hisehatra defio isika na haika dikan'izany zany dia zao hoe mba tokony ho voizina ihany koa eto amin'ny sehatry ny fimpimana amin'izay ny hoe ny fampianarana kabary amin'ny teny pirenena vahiny amin'ny teny pirenena hafa ankoatra amin'ny teny malagasy zany satria tsarovy fa misy zany hoe patrimoine mondial zany be mety holiana zany inona moa ty kabary ty fa na izaho manokana zao teto Kanada efa nisy ny antso anahy hoe inona zany kabary malagasy zany andao anao mba hiaraka aminay ty fa izaho moa mbola tsy nanana fotoana zany tsy nafahako niaraka tamin'ireo le olona izay misy ara-oratoire kotsy na ty ohatra hoe fampianarana zany dia tsy mbola nalatrika an'izay zany ohatra toa mbola nilafika aloha zany izy hatreto zay angamboko ato miala tsika fa somary ohatra ny lavalava rehetra fa maikamaika ihany aty dia ny laoko ny ihany narosoko aloha fa maika andeha aty sotrindrindra toko tena misaotra indrindra efa tena ohatran'izany mihitsy no ilaitsika tsara ho fantatra mihitsy le izy ohatrany hoe samy mandroso ny sositeko amin'izay ray ny fanamarihana kely dia kely ataoko fotsiny dia zao hoe amin'le fanofanana ny mpampianatra nge isa-taona dia manao herinandro ny kabary tsika
dia ao anatin'ny herinandrony kabary io tena miavaka mihitsy hoe mpampianatra kabary zany sy fa mpianatra kabary dia amin'izay fotoana izay zany hoe mandritra ny herinandrony kabary izy manao ny asany fa ny azoko tsara amin'ilay voalazan'ny RVT hoe tsy ampy izay fa tena tokony isy fiofanana sy dingana hafa lehibe dia lehibe mihitsy ny atao aminy fa dia izao aloha tsy mamaritra anina intsony fa dia zay rehetra manan-kolazaina ohatra ny hoe RV afatra andenomboka aminy hoe tena fanamafisany atao anatiny mihitsy zany aloha hoe amin'le maha-izazan'le FIPIMA na momba an'izay ihany na amin'ny zavatra hafa zay manan-kolazaina indrindra raha ohatra misy maika andeha dia aza misalasala fa menareo ny teny iny tsy zavatra manahaka nytitra dia idera afaka mitetikendra mandeha manatitra kebedetika fotsiny RV ia ny tiako tenena zany misy manka raha ohatra tsika mahita zany zao misy ny atao hoe science formation des formateurs dia mahita tsika fa tsy vitany hoe fotoana vetivetika fotsiny izy io fa tena misy zany manao misy manao le hoe mena daholo hoe inona daholo le zavatra hoentina mampita ofana ahoana ny misy teknika be dehibe dia rehefa avy eo manao science pratique mihitsy le olona zany rehefa avy eo misy ka ohatra mitovitovy amin'izany zany ny hevitra tiako atao fa ianao ma tsy miteny indray mandeha isa-taona misy izy fa za zany manao hoe mbola lasa lavitra kokoa zena hoe tsy atao indray mandeha isa-taona ohatra ny isaky ny zakabe na izy na izy feona be fa hoe misy fotoana misy tena misy session misy zany hoe etale hoe mandritra ny efa-bolana ve ny fampianarana andrarao ty zaty sa ahoana anomanina satria mila pratika zany le olona amin'izay fotoana zay hoe amin'ny teknika hoe raha ohatra hoe manao an'izany hoe jeu de rôle zany zao dia ahoana ny traitement de jeu de rôle zany ahoana ny fampianarana kabary amin'ny alalany zany ahoana ny fampianarana kabary amin'ny alalany hoe raha ohatra manao an'izany hoe brainstorming hoe mitovitovy amin'izany zany ny tiako ananina izy tsy hoe mitovy fa ohatra zay zany izy raha azonao ngamba le tiako ambara amin'ny izy zay tena misaotra indrindra manampy be mihitsy zay zavatra ray kely anampy tokoa amin'le hoe formation takin'ny aty ivelany ohatra ny hoe ny FIPIMA frantsa zao za zao tena nangataka ny fantatritsika ngamba ao Paris misy ny atao hoe ny étudiant en science politique ny science po Paris tena isan'ny malaza ohatran'izany dia tena efa nangataka mihitsy izy tamin'ny faritany FIPIMA frantsa hoe andao mba hanao atelier mikasika ny kabary malagasy zany hoe na tsondrolo tany amin'ny science po mihitsy hoe raha momba ny kabary dia avy eo koa dia tena hoe manao atelier mihitsy zany miaraka amin'ny étudiant amin'ny science po ampianatra an'ilay kabary moa mazava ohatra amin'ny teny frantsay zany hoe tena makasitraka sy tanteraka amin'ilay zavatra voalazany RVT hoe tena fanohy amin'izany hatrany ary zany hoe tokony hitarina amin'ny firenena samihafa eny tompoka ohatran'ny hoe zay dia tsika rehetra samy miteny daholo raha ohatra indray tsika te hitsambikina any amin'ny hoe fankalazana no navanana tsika koa dia aza misalasala fa tena fandraisana ny hevitsika rehetra zao ty fotoana an'io ty ary tena efa mandeha ny enregistrena tsara daholo izy dia hodiniana tsara daholo eny ary tompoka Hoanareo izay manaraka ao amin'ny Facebook ihany koa dia aza misalasala maneho ny hevitrareo ianareo fa hoentina eto amin'ny Zoom izany fanontanianareo na fanamarihana samihafa izany. Samuel avy ohatrany hoe teny ay le mantsy Joël eny tompoko nosy Joël eriniko ay misaotra indrindra Flodera naneny teny fa miaravantsika rehetra ny tiako ataoko hoe sosokevitra sady mety ho fangadiana sady fangatana moa ny sosokevitra le izy le hevitra hitinay zany efa nentina ihany izy ty efa napitaina talohan'ny Covid dia efa napitaina tany amin'ny faritany ihany ity fangatahana ity fa tamin'izay fotoana izay moa tsy mbola nanaiky zany ny zareo ny tany amin'ny faritany ny tany amin'ny Foibe tamin'ilay fotoana nangatahana azy kanefa tonga le Covid dia vao maika niainana indray le olana azavaiko ny amin'ny mikasika ny vona mampiray le izy moa zany boky nanaovantsika ny vona mampiray hatramin'izay dia le misy le vidiny 5 € dia rehefa tonga ny fotoana zany amoahana mpianatra dia amin'iny koa fotoana azahoana ny vona mampiray hatramin'izay dia fohy le fotoana ananan'le mpiofana zany alohan'ny amoahana azy dia tsy afaka hoe mamaky
an'levona mampiray tanteraka fa zay tena ataoko hoe chapitre mbola ilaina fotsiny amin'ny fotoana iny zany aloha no voavakiny alohan'ny amoahana azy kanefa ny tsikaritra zany ka teoriana maro izy ireo no mangataka ny hoe tena hoe afaka ny amaky milamina levona mampiray alohany tena hidirany zareo de arak'izay tenako zay hoe boky nanaovantsika azy de misy ary le olana amin'ny fandefasana entana sy ny fitondrana ny entana avy any Madagasikara no makaty de tao ao tamin'ny roa taona zao ohatra tsy nahazo ny levona mampiray ry zareo de ny sosikevitra io zany tamin'ny efa arak'izay ny teniko zay fandraisana tany aloha ihany hoe azo atao en ligne ave de le anaovantsika azy ohatran'le amin'ny TDA ihany zany hoe mandohan'le vola any amin'ny ny compte-ny faritany zany le mpiofana de rehefa azo le vola azo ny any amin'ny faritany ny vola na hoe azo ny fohy be de mandefa code ahafahana miditra idirana ahafahana mamaky an'le vona mampiray zany ny mpikambana rehetra zany de amin'izay fotoana izay mety hoe afaka le fandaniana amin'ny ny imprimerie no ohatrany hoe investissement indray mandeha ihany ny anaovana an'le izy en ligne de maharitra taona maro de araky ny izay voalaza teo zay moa hoe any amin'izay kabe no hoe misy azo anovana ny ao anatiny amin'ny ny vona mampiray de mba izy efa en ligne fotsiny sisa zay tokony ovana ihany sisa no na hoe zay tokony ampiana ihany sisa zany no ovana ao amin'le vona mampiray en ligne de raha ohatra hoe ilaina ny hoe mandoa vola indray mandeha ahafahana miditra amin'le version vaovao de tsy de raha ohatra izay ny atao de arabasoa arabatsara ny tikaviana fotsiny de hoe mba mialatsiny mampiasa an'le teny frantsay accessible indrindra an'le vona mampiray amin'ny mpikambana na ny ataoko hoe ny any Norvège zany na ny any eto Frantsa ny any Suisse ny any Côte d'Ivoire mba tonga de samy afaka mahazo an'le vona mampiray daholo fa tsy satria le ity le fandefasana entana tena sahirantsika nanomboka tamin'ireny Covid reny de mety hoe amoramora an'le izy zany de arak'izay nyteneniko zay moa efa nalefa ihany le sosikevitra tamin'ny 4 taona lasa zay fa tsy naomby tsy nanaiky zany ny tao amin'le fivoriana de ny ampitinay kely zany amin'izay le hoe sosikevitra zay de hoe arakaraky ny raha ohatra hoe ny atao misampana Paris ohatra raha ohatra hoe tianao an'le izy de ny fahafahana fahafahany sampana zany manapa-kevitra hoe ataonay en ligne ny vona mampirainay raha ohatra ka hoe tsy mety ny any amin'ny faritra hafa ohatra ny tsoroko aloha eto ampamaranana le sosikevitra hoe le isika ty ivelany no tena mila an'le izy satria ny any Madagasikara mbola sarotra kokoa le hoe atao en ligne zany le izy fa ho an'le aty ivelany no amoramora zavatra be lehibe mihitsy ny izay le hoe anaovana an'le izy en ligne zay de arak'izay hoe code omenantsika ohatran'le any amin'ny TDA zany ny ahafahana miditra ao amin'le izy fa tsy ho hitan'ny babay sy ny vohitra zay hiditra internet rehetrarehetra fa isika ihany no afaka mamaky an'le izy amin'izay fotoana izay sotra tompoko voaray tompoko ny sosikevitra 100 isan-jato sady zako moa sady ao anatin'ny hoe voamera mitarika ny fanomahana zaika be ary teny ray mbava fotsiny de hoe tsika atao amin'ny fipimangy miezaka hatrany koa manaraka amin'ny fivoatra ny teknôlôjia na tsy niainantsika zany tamin'ny fanaovana an'ireny hoe fampianarana ireny zay no ataoko hoe tena miezaka mivoatra hatranytsika sady mitsinjo ny lafiny rehetra koa hoe tsy afaka manao an'izany fa de ho ampitaina voaray tsaratsara le izy tompoko eny ary tompoko de mbola misy sosikevitra hafa hatrany eto moa tsy tena hoe fiadikevitra fa de fandraisana sosikevitra aloha no tena voatoatin'le fotoana andro anio ty fa nisy ohatra anankiroa zao hoe maromaro voalazatsika teo fa de aza misalasalina reo zay miteny zany momba ny tena ao anatin'ny voatoatiny daholo fa raha misy indray manana hevitra amin'ny hoe amin'ny endry sy ny fankalazana de raisina tanandreo daholo zany rehetra zany fankalazana ny faha 9 taona ny tiako resahana sady hoe mbola zaika be aloha zany mbola resahantsika eto de
amin'ny hoe ny vonina mampiray dia lazao ihany ary aloha ary nomba tsy hifangaro ny resaka mbola hifantoka amin'le hoe fanatsarana ny vonina mampiray tsika aloha dia rehefa tapitra ny ao anatin'izay zay vao mifindra amin'le hoe fankalazana ny 80 taona samy mandeha mifampiankina ary ireo. Izy moa zany fa tsy re floyery azavady zay vao hitako hoe floyery Belgique misaotra indrindra miaratsy indrindra raha izao vao miditra vao tafiditra fa mbola raha nadidy tsy azo le feriny mbo hanototra ny fiarabana sy fankatelemana antsika rehetrarehetra sy mandray anjara 5 mianadahy mianan-keto fa manaraka eny aho misaotra ny Joël nandoha teo fa dia eo amin'le vonina mampiray moa zao za ohatra mahatsiaro zay matompona andraikitra hoe io zavatra io na dia tena saika adiny io vonina mampiray eo amin'ny fanokanana ny indrindra ho ana eto Benelux fanokanana ny famoahana ny olona marina tokoa fa le 5 € zavatra tena nampisalasala manokana amina tompona andraikitra dia zao tsy te hiavaka amin'ny any Madagasikara ny tenako tsika ty ivelany nosy zay mba sosokevitra zany natolotra hoe amin'ny vonina mampiray tsara dia tsara le hevitra Joël ary tena mety mihitsy amin'ny hoe tsy maintsy manaraka ny toetrandro izy flodera teo kanefa io ny ombonay mandry tsy ndray mifo amin'ny any Madagasikara ka za manokana tsy dia te ampisaraka ny any Madagasikara sy ny aty amintsika hoe amin'ny lafiny teknôlôjia dia tokony hapetraka eo izy azo atao izy roa angamba veverako azy ny fametrahana ny fanovana ny vonina mampiray satria miova tokoa io ary ny tenako dia isan'ny nampatsiahy tany am-boalohany tondra maromaro avy any Madagasikara fa hoe saiky adinoko ary na adin'ny olona no mizaro aiza moa le vonina mampiray mba ahoana hoe satria na ny fianianana na ny fanaovana ny fianianana eo amin'ny famoahana indray dia mila le vonina mampiray dia matetika tatoato raha tsy diso no mety diso mety misy namana reto Benelux eto no mahatsiaro hoe fa adino akory ary mahatsiaro hoe aiza le vonina mampiray satria eo anatrehan'ny vonina mampiray amin'ny vonina mampiray no misy an'ilay fanaovana ny fianianana na ny velirano raha tsaronareo ao anatin'izay zavatra io kanefa adino ny aty Benelux dia tena adino tanteraka asy vela mety mahatsiaro an'izay ngamba mahatsapa hoe zay koa le izy adino ny tiako eritreretina hoe amiko mety ilaina ihany ilay boky fa adiditsika tompona andraikitra ny tenako mahatompona andraikitra eto Benelux dia tena manadino mihitsy le hoe ty le vonina mampiray 10 € le izy ka sao dia mba mitoko fa tsara no vakianareo aloha melohany anaovanareo famoahana anareo na melohany anaovana anareo velirano tena tatao farafarany le izy kanefa zay zavatra zay azo atao izy roa tena azo atao tsara ary ny fanovanana io moa dia any amin'izay kabeatrany misy zavatra be dia be azo amboarino ary zay moa zay fanteneniko amin'ny filodirana amin'izay fa zo mbola voanoratra indray amin'ny herinan'izy hoe misy zavatra tiano ovano amin'ny vonina mampiray dia mandeha fany dia any amin'izay kabely izy midiniany ny tsara angambany amin'izao fotoana izao dia hoe aleo re olona azonina ho boky kely ihany le izy fa adidiny tompona andraikitra adidiny flo ho mampatsiazy hoe ao amin'ny lesona fampianarana kabary dia adino le vonina mampiray mba tsy haivoky vonina mampiray ity fa zao ny zavatra voasora zao satria hiainantsika mianakavy na ny fitondrana anatiny zay miainga amin'ny vonina mampiray ataony isatsampana nisy amin'ny fotoany faritany ara miainga ny vonina mampiray indray adino fa eo amin'ny latsakemboka foana ny voateny raha adino latsakemboka mandoa latsakemboka ianareo ohatran'izao fa le rafitra hiainany daholobe ao anatin'ny le fototra hiainany daholobe hiainan'ny fikambanam-pikambary maneran-tany zany hoe tsy voazava zay fotsiny tiako atsorona hoe hoe tsara ho le lafiny teknôlôjia ankehitriny anaovana azy eo anatin'ny pejbook kanefa tsy miretrarehetra fa za tsy te hiavaka amin'ny hevitra manokana amin'ny any Madagasikara amin'izao fotoana izao aloha fa aloha boky ihany zay aloha no atreo fa misaotra indrindra fa tsy arako ny teo aloha misaotra indrindra entao zao moa filazan-kevitra tsy tena mbola hoe ady hevitra no ataontsika eto araka ny voalazako teo any amin'izay be no hanapaka an'izany
dia fandraisana voaray daholo ny sosokevitra samihafa arak'ilay voalazako teo hoe zay ny tena maha-lehibe nyity fikambanantsika ity fa ny tena firenena kely mihitsy izy satria misy ny rehetrarehetra ato misy ny miainao anatin'ny lefa teknôlôjia io avao misy ny tena mbola any ambanivohitra be mety hoe tany toerana sasany zao sanakatriny mahajanga rehefa tsy satrany tomobile koa raha ny mandeha fotony hoe lahatsarety misy moa sahala amin'ireny hoe fampianarana kabary amin'ny toerana sasany misy olona mbola hoe tsy mahay mamaky teny fa dia tena zany rehetra zany misy atao amintsika dia nefa ny zavatra atao dia ohatrany hoe mitsendry izay atsohan'izy rehetra trano fa dia hoe raisina daholo ny sosokevitra fa dia rehefa tonga ny fotoanany any amin'ny zaika be ny fa niazo tsoahana fotsiny angamba amin'ilay voalazako teo hoe atao izay voana mampiray aingana araka izy azo atao raha horita ny zaika be ao anatin'izy izay zavatra nitsika eny ary toko za tsy tsaina mahita ny tanana mitranga fa raha ohatra ary tsy misy miteny dia mba hevitra alefako ohatran'izao izy tsy tena mbola masaka tsara fa dia ny antony irasako an'izy moa ay azafady iva aloha ary iva avy any Canada maheno tsara avy ianareo misaotra ny teny Flodira manolotra ny araba madinidinika sy ny akory fa fantipantana ho atsika rehetra zany amin'izao maraindraina moa aty amin'io mbola maraina fa any mety efa tolakandro na Madagasikara any mety efa za moa somary taratara ihany koa vao tafiditra teo zany fa nieritreritry hoe misy TDA dia tany amin'ny TDA niditra hoe tsy mety nisokatra le TDA zay vao hitako le message hafa taty anatin'ny ty hoe somary fandiniana fivoriana kely atao anatin'ity zavatra ity miresaka voana mampiray moa tsika aty tsy dia ohatrany hoe somary za moa zany taly fampianarana ihany koa zay moa misy roa zany eto Canada zany taly fampianarana za sy Hervé zany taly fampianarana eto Canada zany zay ny andraikitra raisiko dia momba misahana momba fampianarana zany fa miresaka voana mampiray moa zany filoha avy any Benelux teo dia ohatrany lasa kely mieritreritra hoe marina tokoa rehefa misy zavatra atao reny dia tena ilaina tokoa le voana mampiray eo am-pelantanana voalaza moa zany fa ny Madagasikara mety misy hoe lavitra ny lalana ratsy ny lalana sy loatra zany fa tsika tsy maintsy mba manaraka ihany koa nefa teknôlôjia ny sosokevitra ihany ana zany tsy fantatry na mety hoe azo tanterahana fa eny mety hoe manovana azy lasa fichier elektrônika ihany koa na ohatran'izany mba ahafahana mijery anazy atao anatin'ity ohatra hoe tonga dia manokatra fotsiny zany ianao anatin'ny internet na ohatr'izany rehefa tena tsy mahita sa mety hoe manahirana be ve ny fomba fampidirana zany voana mampiray tsika zany mba ho lasa tena hoe mba araka ny toetrandro ankehitriny zany izay ihany angamba saika teneniny koa aloha fa misaotra indrindra fa nisy voalazan'izao elona tsara teo zay dia fameno daholo zany zao ary ny zavatra matiako resahana kely amin'ilay hoe fanovana zao amin'io tena fanama fisanorana ny fikambanana za moa sady mahita amin'ilay vezivezy be ny mahita ny misy ny any Europa aloha za kosa moa mbola tsy tonga tany Canada fa dia angamba indray andro any mba ho lasany any dia mahita ny te-tanindrazana koa ny zavatra hitako dia arak'ilay voalazako teo hoe tsika amin'arivo ny mahery no ato amin'ny FIBIMA ary misy moa ny sampana azy zay ohatrany hoe raha tsy mangaika ny FIBIMA nefa ny zavatra tsapako dia hoe tsy mitovy ny herin'ny selanjan'ilay sampana no anatin'ny faritany iray azy lazaiko ny hevitra hoe misy ao faritany sasany zay tena matanjaka be ny sampana misy hoe amanjato ny tikambana ao anatiny misy hoe zato misy ndray nefa ny sampana sasany zay tena hoe mialatsiny ngamba tsy tena mety le teny hoe marefo fa tena hoe vitsy dia vitsy na ohatran'izany ao anatiny ka izao tsika ohatrany hoe fikambanana maneran-tany ny any toe-tsaina tena tiako ampidirina amin'izy dia zao hoe nahoana moa raha tena misy ny hoe fanohanana sy fifanampiana eto anivon'ny FIBIMA maneran-tany ny tiako lazaina amin'izany dia zao raha anatin'ny faritany anankiray zao tena mba azo atao mihitsy ny hoe misy mpikambana zany hoe avy any amina hoe sampana ray mandritra ny hoe taom-piandraketana hoe 2024 makany hoe mahany amin'ny sampana anankiray azonareo tiako lazaina hoe manatevin-darana azy mba miaina an'ilay izy zany hoe amin'izay fotoana izay dia tena ary zay tsy ho sakatsakanana ny olona amin'ilay izy fa dia hoe reto olony reto raha ohatra hoe mazoto any amin'ny sampana zao izy dia mandeha manatevin-darana amin'ilay izy mba sy niary fanina angamany zavatra zay tsy azo atao raha tsy misy hoe fakatoavany fohy be hatrany ohatran'izany teo anivon'ny faritany zako teo nandeha nitetin'ny faritany samihafa tena misy tena faritany tena miezaka be ary tena hatrany tena miezaka araka izay azo ataony nefa ny zavatra hitako hoe
vitsy ry zareo ao anatin'le faritany nefa misy faride am'izay lafin'izay ko resika am'le hoe fikambanana maneran-tany tsika am'le izy dia ohatrany hoe fanoanana ao anatin'ny faritany ary tena endrika anankiray atao anatin'le izy dia raha ohatra zao misy mpikambana ao anatin'ny faritany iray laza hoe zao any amin'ny sampan'izao ary zay zavatra hoe tsy hoe ho an'ny olona any ivelany any fa ny aty Madagasikara koa za zao raha ohatra ny mieritreritra hoe mpikambana any Paris tiako dia hoe ay amin'ity taona tiako dia tsy maninona fa dia hoe mba mandritra n'le tompenaketana zay dia isan'ny hoe mpikambana Antoleara ohatran'izany dia tena hoe mifanampy anatin'izy zany hoe tena tiako toe-tsaina sy anona tena tianao ampidirina amin'izy asa mbola azo dinina kaiky anafa ny fanatanterahana azy dia tena ho ray mihitsy ny fikambanantsika ary tena mifanoana hatrany ary za mino aloha fa tena hoe mety anome ainga avao mihitsy ny fipimaray manontolo zay tsy hoe misy inanena zay no ny sosokevitra rosiko arako hoe hodiniana le izy fa dia amin'ny hoteo ny fomba masamasaka koa mali izy mara-patongany any amin'ny hoe zakabe sejetra fa le toe-tsena fotsiny tena tiako ampitainy zao hoe zay sy ny fanoanana zay etanivon'ny fikamana ray manontolo na ao anivon'ny faritany ray zany na ao anivon'ny faritany samy hafa zay mifanoana araka zany zay tompoko moa dia tena fandraisan-kevitra moa ny eto fa dia naroso moa ny hevitra sao dia mbola misy hevitra hafa ihany koa ary tompoko hitantsika aloha eny ary momba an'iny ary aloha raha tsisy zavatra hafa-tsony dia aloha tsika hifantoka bebe Joël azafady ametraka fanontaniana mahakasika an'izay voalazany Fodera zay ny ao amin'ny faritany sy faritany ihany ve ao amin'ny sosokevitra no afaka manao an'izay sa amina sampana samy sampana mety hoe azo ampidirina ao anatin'le izy koa tena ao anatin'ny sampana samy sampana sampana mitambana na faritany faritany ohatran'izany koa zao ny sosokevitra roko zao anatina sampana anankiray zao ary ohatra mahititsika fa hoe aritinareo anatin'ny vona mampiray ohatra zao dia hoe azo asiana sampana maromaro any amin'ny atao renivohim-paritany mieritreritro zao dia tsoana mihitsy dia renivohim-paritany fa rehefa ohatra ny hoe ao anatin'ny sampana anankiray mety misy hoe raha olona marobe ny mpikambana ao anatiny eo dia nefa ny hoe raha sampana ray fotsiny hafa ihany rehefa misy sampana maromaro satria mitombo ny olona manana andraikitra mitombo ny olona mandray andraikitra amin'le izy zany hoe tsy ferina le izy fa mety misy ataoko mialatsiny amin'ny teny frantsay mety misy redistribution mihitsy ohatra ny hoe anatin'ny sampana ray hoe tsy maninona fa dia hoe tsika reto dia alao anao sampana hafa andray ohatra zao hitako amin'ny eto Antananarivo zao eto Antananarivo amin'izao fotoana zao eto Antananarivo zao ohatra hitako hoe misy sampana zao raiso sala amin'ny hoe Analamanga Amikolo misy sampana hoe Pitisipikanto misy sampana hoe Efitsika amin'ny Mahamasina misy sampana hoe anaty hazo amin'ny katolika etc zany hoe samy eto Antananarivo daholo zareo fa noho izay fotoana tsy mitambatra raha hoe olona 700 na nandray mitambatra ao zay ny hoe ny manome hery an'le fikambanana le hoe fitsinjarana amin'ny andraikitra samy hafa ary iny tsisy hoe zaona izao zay tiako lazaina amin'io le toe-tsaina hitondrana an'le izy zay tena hoe mampitombo'ny andraikitra samy hafa ireny zay foana olo mpiaraka anatrany ny fipima tsy resaka hoe pouvoir le hoe fitondram-panjakana tika hoe za manana fahefanatra fa kolotsaina no ataontsika zay hampitatra ny kolotsaina zay ny tena zava-dehibe tokony karaha izay no mampitatra azy amin'ny hoe fitsanjarana fanomezana andraikitra ny maro dia zay ny zava-dehibe asa raha mahavaly ny Joël mahavaly satra indrindra eny tao ary dia anomboka indray tsika hijery momba ny amin'ny hoe fankalazana ny faha-enimpolo taona mbe hanomboana azy angambany hoe tataraiko zay zavatra tsaroako tamin'ny fankalazana ny faha-dimampolo taona zay nataony tamin'ny taona 13 dia hery azafady aloha filohery misy tanana mitsangana ohatra ny mahita tanana mitsangana eto amin'ny hery rasoamanana sa sena mitsangana ohatra ny Rakotomanga Léon ngamba nitazako teo fa tsy diso fa sakiteny ihany fa rehefa aloha ny Léon manakory daholo aloha tompoko manakory eo dia eniko daholo ny manaraka ny resaka tsara fa ty hiverina kely mikasika ny latsakemboka izy io moa dia ilaina tokoa amin'ny fikambanana na amin'ny zavatra rehetra ilaina ny ka ny tiako tenenina hoe sao dia mba afaka ny mpitahiry vola mampatsiahany zay mbola tsy nandoha satria betsaka koa maro samihafa ny zavatra ananany tsirairay apika mety ho adininy mandoa latsakemboka raha azo atao dia mba ampatsahivina zay tsy mbola nandoha ny efa nandoha moa dia efa arabaina
Zay no tiako ambara fotsiny tompoko raha ohatra ka mbola azo apetraka. Misaotra tompoko. Ray floyer misaotra indrindra Flodera fa tsy tsabikina fa mbola misy hevitra amin'isika apetraka teo resaka teo moa i Joël le fantany Joël tena maro toto sary mitombona le namafisinao le hoe tokony sampana rariny raha tokony sampana maro samihafa amin'ny renivohitra anankiray na amin'ny firenena anankiray. Tena tsara dia tsara hoe farakaraky ny tranga angamba raha ohatra hoe dia velan'ny nosy zany hoe sady tsara izy no ratsy amiko manokana tena tsara izy raha ohatra karak'izay le toe-tsaina resahany Flodera zay no hitondrana fa mety anahirana izy raha ohatra ka mety hisy fifaninanana hoe tsy tiako ato fa ndeha hifindrato aho dia amorona sampana. Zay zavatra zay no tena ahiko mafy amin'ny toerana misy hoe renivohitra anankiray dia isampana roa na telo na efatra na firenena anankiray na mety hisy faritany zavatra samihafa. Tena mety le izy zavatra tsinjoko amin'izao fotoana izao ary eo am-pandiniana azy zao misy olona mety mieritreritra any Madagasikara mety misy zavatra zay anaty Velanosy eo mampanahy aly izy hoe za tsy te ho any hoe tsy te hianatra any Belzika fa ndeha hianatra any Frantsa dia tsara angamba amin'izay fotoana izay le olona na ny fahikam-barana na ny ndeha hanomorona sampana anankiray aho dia fakafantatra izy dia mba tsara izy no mahalala hoe aty a Suisse misy fikambanana anankiray fa za any Frantsa no te hianatra fa aloha mba ilaza amin'ny namana fiarahamonina any Suisse mba ilaza hoe za le rehetra tsy aty no hiofana fa eto mety teo amiko. Le fiarahamonina matsy ny zavatra lehibe indrindra ary sotoavintsika mpikambana io zavatra io ka le toe-tsaina tsy mitovy satria misy eritreritra mety mitsanga hoe za tsy hianatra eto Antsiranana fa aleoko any Sava dia andeha ho any fa manahirana miaraka amin'ny tolo reto. Izay no zavatra tena saropady ary anahirana mety maharatsy azy fa tena tsara dia tsara mihitsy ny siny hoe sampana samihafa mba sy ny tompona andraikitra hoe andraikitra samihafa zaraina ao anatin'ny toerana anankiray nefa arakaraky ny fiarahamonina hitsangana misy izay no tiako marihina kely tsy mijery n'iza fa zavatra mety tsy hoe zavatra mety hitranga zay na zavatra mety hisy fa zavatra misy amin'izao fotoana izao ka ilana famalinana tsara. Misaotra indrindra miompokevitra amin'ny Joël mihitsy amin'ny zavatra zay ngamba ny tiany Joël tiany olazainy fahitako azy kalisy ataoko hoe tsy hetsika ny adevitra volany amin'izay be fa ny zavatra laza ohatra mivantana zao mahakasika ny fimpima Frantsa moa no resahana tamin'ity taona ity vao nivoaka teo misy olona amin'ny fimpima Frantsa mipetraka any Frantsa zany ny teny hoe niaozy izy mampety anay itony hoe mianatra any Belzika hoe any Suisse zay dia tena ozy izy zay tena tsara tsy odrano nareo izay arahaba tsara ary za tonga namoaka ny zareo tany Suisse dia tena faly sy nandray tanana mihitsy zany nataoko hoe tsika fimpima dia ray any zay toe-tsaina zay mihitsy hoe naranomarina tena tiako ravany hoe zay aty amin'izao tsy resaka pouvoir avelivelo io fa resaka hoe kolotsaina no atao ary za ohatrany hoe na ny tany Suisse ohatrany hoe na eo anivon'ny faritany Suisse sy ny faritany Frantsa ohatra dia tena milamina tsara mihitsy ary milamina tsara hoe reto olona mipetraka any aminareo mianatra aty aminay dia tena lasa mpikamana any Suisse izy zao ary tena mafana foa amin'ny fampandehanana any. Zay no tena tiako hoe sarotsarotra angamba ny manaiky an'ilay izy aty am-piandohana fa dia rehefa miditra amin'izay tsy manala mihitsy akory zany amin'ny hoe mahafirenena ny tsirairay avy fa rehefa misy ka ohatran'izany ary ohatra any moa le olona no maniry hianatra ao no moa nanakananao azy hoe ianao mipetraka eto dia tsy maintsy ato ianao no mianatra fa any izy no maniry hianatra amin'io dia tsofony rano arak'izany zay ngamba no veritrety tsy izao tsika akory ny ady hevitra amin'ilay izy fa filazana ny zavatra misy ndresahako amintsika fa rehefa tonga ny any amin'ny saika be dia hita eo zay hoe ahoana ny fanapahan-kevitra ny saika be amin'ilay izy. Azoko tsara mihitsy azoko tsara mihitsy fa zavatra anankiroa izy io azoko tsara ny tiany Joël zay zavatra iainantsika le izy fa tena zay toe-tsainy Flodera mihitsy ny tena irina zay kanefa eo ambadika zay amin'ny fiainana misy mpanao politika misy ny zavatra nefa tsy mijery an'izay tsika fa nefa ny zavatra iainana zay any amin'izay kabe inoko fa indrindra dia fanakalo hevitra amin'izany tsika rehefa fotoana foy fa dia zao ary iverina kely amin'ny hoe fankalazana ny faha-enimpolo taona tsika dia izy hoe mba hampandroso ny fanakalozanao
betsaka mety ny mahatsiaro fa anainganany ihany na ilazany zavatra tsaroa koa tamin'ny fankalazana ny fahadimapolo taona ny faritany filima Frantsa. Izy io dia natomboka tany Tomasina tamin'ny hoe voalohany jona 13 tamin'izay dia tena fety manetsiketsika izy. Misy roa zany arak'ireny mahazatra antsika ireny, misy fanaovana dia be teo amin'ny tanàna ny Tomasina Ray Manontolo. Hitantsika angamba misy toerana tsara tarehy be ny amoron-ranomasina amin'ny Hôtel de Ville iny. Dia avy eo teo moa zany nisy ny hoe ny fanikavana tamin'ny kabary samihafa izay niantsona hatramin'ny hoe ny eo teo amin'ny toerana fa eo manam-pahefana eo toerana koa. Fa noho ny avy eo zany dia nisy ny tena niavaka teo hoe fanomboanan'ilay teo hoe fanily miampita. Asa raha mety mahita sary zany hoe fanily miampita zany nisy eritrereto hoe ohatran'ny amin'ny Jeux olympiques ireny. Zay ngamba antsika mety mahatsara an'izy. Hitanareo le zavatra amin'ny Jeux olympiques, le zavatra ohatran'ny hoe entina mitety faritany iny amin'ny firenena samihafa. Dia zay koa zany no natao tao amin'ny FIBIMA. Nanomboka narehetra izy izay nentina nitetiny tao amin'ny tanàn-dehibeny tao Tomasina. Dia rehefa avy eo zany hoe isaky le toerana zany isaky ny faritany taty dia nanaovana an'le fankalazana ny fahadimapolo taona. Fa ny le fotoana nanaovana azy dia tamin'ny hoe famoahana ny mpianatra moa sy ny fanasaloran-damba satria tsy hoe dia tena natao manetriketrika be ilay izy. Dia ohatran'izay daholo no natao tamin'ny hoe ireo faritany fito taty Madagasikara. Fa noho ny avy eo tsy nijanona teo fotsiny kosa indray le fanily miampita fa nandeha niampita tany ampitan-dranomasina. Izany hoe raha izy sao sahala amin'ny tany Paris tsy vitany hoe tao Paris fotsiny izy natao fa tany amin'ilay hoe sampana. Tamin'izany moa la sampana nisy hoe nentina tany Marseille, tany Lyon, tany amin'izay mialatsiny ohatra misy adinoanina. Rehefa avy amin'ilay dia mbola nandeha nakany Suisse dia mety nakany dia mbola tonga hatrany Canada atraiza izy. Rehefa natotaly eo amin'ilay kilometatra vitan'ilay fanily miampita nahavitany hoe 400 kilometatra. Izany hoe nahavitany Tour du Monde zany tonga amin'ny teny frantsay. Izany hoe tena zava-dehibe amin'izay fanily miampita izay. Zay le tena mampiseho, le tena maharay ny fikambanana. Zay zany ny anankiray hitako hoe fampatsiahivana ny zavatra hitako hoe nety tamin'ny teo aloha mbola mety hoe azo ampiarina zao koa. Raha vezina izy dia zao misy zany fety tena fotoana lehibe mihitsiny eo anivon'le hoe toerana tsirairay, le faritany tsirairay fa ankoatr'izany misy zavatra izay tena mampiray antsika koa zay tena hoe zay moa ny endrika raisin'le izy. Eto afaly raha misy manangatanana sady fa ny antony teneniko moa dia hoe mba hanainganan'le hoe sositevitra fotsiny Hervé alohan'ny andanasy dia alefa no nihevitra. Miala tsiny fa tsy tendakanina akory ka hiverimberina tahaka ny misotro kely. Misaotra ny dera milaza an'izay zavatra zay ary ny moa zany tonga dia action avy hatrany zany matetika. Za zany tonga dia hoy hoe sosokevitra avy hatrany hoentina ankalazana an'izany dia ohatra hoe ny fisafidianana ny lohahevitra na ny teny entina mankalaza ilay faha-enimpolo taona miaraka amin'ny fandrinan-dalana tsy afaka misaraka amin'izany ny fampanaovana fifananana sary famantarana logo miaraka amin'izay koa ny hoe fampanaovana fifaninanana ny hira faneva entina mankalaza ilay izy. Ary sosokevitra satria tany amin'ny taona 514 raha tonga taty Kanada raha matoa hianatra filoha maneran-tany nanokana ny faritany FIBIMA Kanada dia mba nofinofitra tamin'izany ny hoe mba mety ve tompoko raha mba misy fifaninanana kabary intercontinent. Ny teneny amin'izany ohatra hoe ny aty-ampitan-dranomasina moa zany ny tiako tenenina zany tsy manavaka ny any Madagasikara hoe fifaninanana kabara iraisan'ireo le FIBIMA faritany aty ampitan-dranomasina ampifaninanana ny intercontinent zany zay mba sosokevitra zany. Tena misaotra ny eo izay mihitsy moa tsara be ny hevitra zay moa ndarosiko teo hoe mandroso amin'ny hevitra reo moa efa natao daholo hoe fifaninanana tamin'izany fotoana izany ohatra sy nafifaninanana kabara ty Madagasikara dia ny loka tamin'izay dia niankany Frantsa. Ny antoan'ny FIBIMA Frantsa moa ny antoka azy dia nisy fanaovana ny logo tena fameno daholo ny sosokevitrintsika fa dia aza misalasala ireo olona miteny. Sotra betsaka Flodera i Printsy birao fohy be ivelan'ny nosy momba ny fankalazana faha-enimpolo aty tsara ihany angamba velavelarina kely hoe amin'ny
toerana natanterahana azy dia fankalazana antsika jiaby izy ity. Afaka ankalazaina amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy amin'ny firenena 400 ivelany nosy aty Madagasikara, any amin'ny fahatany sampany tsitsitsy. Fa misy koa endrika iombonany rehetra izay tokony tsy ho adin'olona. Endrika toy inona no ahafahana mampiaraka ny fankalazana iombonany rehetra maneran-tany. Izay raha ny faritra raha miresaka geografia zany. Fa ny votoatiny iray mazava ho azy ny fankalazana jobily fa miseho amin'ny endrika maro loko. Miainga hatrany amin'ny lanonana, madinidinika hatrany amin'ny mahazo ny anjarany avokoa, mahafinaritra ny maso, fa eo koa zany mahasoa ny saina. Ka tsy tokony fierana zany ny fankalazana ny faha-80 taona. Izay indrindra no anasana antsika rehetra mba hamonjy-hevitra. Efa misy moa zany teo ny resaka napetraka hoe loha-hevitra toy inona, ny logo, ny hira faneva, ny fifaninanana intercontinent. Izay efa mahafinaritra fa tokony mbola samy mba maneho hevitra tsika rehetra. Indrindra tsara ihany angamba manamarika fa tokony mananganam-pony kely isika. Miketrika manokana momba izy io, zany hoe angonina ny hevitry ny daholo be, fa tsy maintsy tokony misy komity na vomera mandamina sy mandrindra mihetsika rehetra ao anatin'ny faha-80 taona. Izay aloha ny savaranon'andro vahoetika dia mandrisika indrindra mba handray anjara fitenena. Io tia misaotra ny printsy zany hevitra zany a. Manampy an'izay ny ino ty le paingitra petraka amin'ny tratra ty na pintsy fa 80 taona. Fa 5 efa latsaka izy. Eny ary tompoko. Mahafinaritra ka. Dito be dia be reto mbola tsy niteny mbola tokony afaka mitiaza misalasala mihitsy nareo fa ninona hevitra reo dia raisina tanandreo daholo. Rakotomanga Léon. Eny tompoko. Le sosokevitra navoakako teo moa zany le maromaro angamba amin'ny olona mbola tsy nandoa latsakemika. Ka tsaratsara raha ohatra mba azo ampatsahiviny ireo olon'ireo. Anisany zany no tenako. Dia mandoa vary ianao. Eny tompoko. Saotra tompoko. Eny tompoko. Sady hoe adiny iray zay ny lasa, tsy voatery hoe janony eto adiny iray mihoatra indrindra hoe mety ho be andraikitra samy hafa, kanefa tsy hoe faranana akory ny fivoriana fa dia rehefa tsy misy miteny ao anatin'ny 10 minitra dia tsy voatery janontsika ny fotoana fa dia Joel. Indrindra filoberana amin'ny teny. Saika hanamafy kely ihany le voalazan'ny Hervé ao Canada raha tsy diso ny teny azy teo hoe le hoe ananganana komity tena hoe iandraikitra ny fikarakarana an'io le faha-80 taona io dia amin'izay ny satria ny eto aminay zao ohatra tamin'ny nandefasana n'ity fiantsoana ity androany dia nisy nandefa hafatra tamiko hoe miala tsindrindra Joël fa tsy afaka izay hanatrika an'izy io nefa raha toa ka mba azo avidirinao amin'ny fandaharam-potoana le kabary nataonay tamin'ny fotoana tahaka izao sy ny tahaka izao dia mba hoe ahafahana tsy raha ny fahazoko nefa ny fahitako ny resakintsika eto mbola tsy tonga any amin'izay izay dingan'izay fa tena hoe eto am-piandohana eto ampanomborana an'le fikarakarana mihitsy zany dia mety moramora kokoa zany ampitana an'izay etaetan'ny mpikambana rehefa ohatra tafatsangana le komity mpiandraikitra ny fankalazana ny faha-80 taona saika hiteny an'izay fotsiny ary farany
tamin'iny azon'ity fiantsoana ity aza dia nieritreretiko hoe efa le komity miandraikitra le fikarakarana an'le lanonana zany tia miantso antsika ity nefa tena hoe eo am'le mbola le santatra mbavarano zany ty ataontsika ity dia ampitana n'izay etaeta zay sotra tompoko eo ngamany tena zay mihitsy prince moa nanao an'ilay sosokevitra teo hoe zao zany dingana voalohany fantatra nafomafy teny hoe mbola torotoronina izy zao fa dingana manaraka aorinan'izay dia ny fananganan'le komity dia onivon'izay fananganan'ny komity zay dia zay rehetra mazoto hiditra amin'ny hoe komitin'le izy dia avy hatrany dia manoratra aty amin'ny foibe dia raha ohatra ny hoe amin'izay fotoan'izay raha ohatra moa zany hoe misy olona atotry ny faritany arahaba sao rahaba tsara fa mety misy olona koa zay hoe zay mazoto hiditra hoe amin'ny fankalazana anatin'ny komitin'ny fankalazana dia avy hatrany dia raisina tanan'ireo daholo fa dia nizay no zavatra atao fa zay zao zavatra dingana manaraka zany voaray tao ny sosokevitra rehetrarehetra tsy hoe tsy tapitra eto koa ny sosokevitra dia rehefa aveo mitsangana ny komity ngamany rafarafa ely amin'ny hoe mety ezahana any amin'ny zakabiany dia efa mijoro ny komity hoe reto avy zany ny komity miandraikitra ny fankalazana ny faha-enimpolo taona dia rehefa aveo mandeha mitrandraka ny komity manatanteraka an'ireo voalaza teo lizy hoe mety hoe tsotsotra le izy fa eo zany hoe manao mikarakara fananana kabary zany fananana kabary ao anivona tanàna ray azy efa sarotra ty eo anivona faritany mbola misy indray tena hoe intercontinent hery taony zany vao vita ao anatin'le izy fa dia ao anatin'izany io mba mety mamparisika ny olona efa mba mieritreritra koa tsika hoe inona moa zany ny loka ao anatin'le izy satria tamin'ny fahadimy-polo taona ny loka tamin'izay dia hoe mandeha makany frantsa eto amin'ny faritany dia zay tena nandrisika be ny olona taty tanindrazana amin'izy zany hoe tokony ao anatin'izany rehetrany daholo ohatra fotsiny tsy folazaina amin'izy hoe asa goavana izy io ary le fankalazana ny hoe faha-enimpolo taona nanomboka ary amin'ny fiandohan'ny telo amby enimpolo izy io ka hatrany amin'ny fehifarany zany hoe taona ray manontolo le fankalazana fa tsy hoe andro ray fotsiny zany hoe tena mety hoe le tena fiainan'le fikambanana mihitsy amin'ny taona tena roapolo sy eo ny tsika tsy hoe fifidiarana ny tena ataona dia fankalazana le faha-enimpolo taona zay mihitsy ny tena iainana eny tompoko dia mijery izy moa le RCE azavady fa tsisy anarana mialatsy indrindra flodera fa Charles Mille ihany io azavady Charles Mille azavady tsy azavady zay vao hitako hoe eny Charles Mille ia misaotra indrindra na amin'ny teny tepoka mialatsy indrindra aloha fa ohatran'ny tara kely voaly ihany le resaka teo misy tepoka roa ngamba tiako lazaina ny voalohany dia nisy resaka teo momba ny vona mampiray amin'ny format électronique zahay zany taty amin'ny sampana Côte d'Ivoire dia efa nanao le izy en PDF natao PDF tsotra fotsiny le izy zany azo ampiasaina tsara izy io azo avakina fa ny tena tsara aloha dia izy voasoratra zany ka azo atao ihany koa zay fa afaka atao amin'ny fotoana aorina zay ngamba le momban'iny momba ny faha-enimpolo taona dia raha hevitra ary manantitra ny zavatra efa voalaza teo zay amin'ny zavatra tokony atao angamba ny serasera ny foibeny no mety miandraikitra an'izay satria tokony ho fantatry ny olona rehetra fa tsy tsika rehetra anatiny fotsiny ny faha-enimpolo taona zany mety misy serasera azo atao zany izy amin'ny amin'io fotoan-dehibe io ka raha misy amin'ny fotoanany zany mety azo manao sosokevitra concret kokoa tsika amin'izay fotoan'izay zay ny flodera ny tiko mbo resahana fiain'ny zavatra rehetra ny resahana teo fa dia makasitraka tompoko tena zava-dehibe mihitsy ny serasera satria ny fahazoko an'le izy zao misy moa zao zavatra ny ainanay fa resy fotsiny ohatrany hoe ny tsenaben'ny kabary teto Madagasikara tamin'ity taona ity dia tena nisy serasera be matanjaka be mihitsy nataon-daro ary tena nisy vokany le izy zany hoe tena manindry ny voalazany filosary le milina teo zava-dehibe io atao anatiny zany hoe mety misy vomiera manokana mikarakara ny fankalazana fa dia ao anatiny koa zany amin'ny hoe serasera eny ary tompo mbola tsy tapitra koa le fotoana fa dia samy mosaka dia misadony ary Joël
ohatrany rehefa misy tanana teny iny tsy fantatro na tena amin'ny teny iny naona tsy hitako misy tanana eto iny ary fa zany eny tompo misy anjareo avy any mitsako hoe misy olona avy any Norvezy eto tsy fantatro hoe avy aiza daholo misy avy any Suisse koa eto misy avy any navany amin'ny sampana ty Madagasikara nareo mahita ny Facebook sao dia misy zavatra arosony tokoa fa tsy hitatsika ilay izy zany ny tety any no azoko resahana nanasinao tsy eo izy teo misy manangan-tanana Iva de Joël Iva misokana meteny filodia fa misy fampatsahivana kely fotsiny ka ataoko fotsiny tamin'nisy fotoana moa zany satria resaka fona mampiray moa tsika teo dia hoe anatin'ny asaika be zany misy azo anaovana ny fanofana fona mampiray misy fangatahana efa somary nataonay ihany tamin'ny fotoanandro kely efa talolo kely zany mikasika le resaka le nahatonga resabe taty aminay moa zany le izy satria betsaka reo ohatra hoe mpitaritra fiangonana mpitaritra fivavahana zany tato anatin'le fikambanana dia lasa nahatonga resaka le resaka hoe vely rano zany dia somary mba mampatsiaka ela an'iny fotsiny zany ohatra hoe afaka resahana ihany fe iny fangatahana nataonay iny any amin'ny zakabe mba asina fanovana raha azo atao zany zao mahakasika an'ireo misy tokoa ny fangatahana efa natao tamin'ny tany aloha fa tena hoe vao mainka entero tsara mihitsy izy raha mbola tazononareo misy moa zany zay nataony hoe ny any Canada zay misy toa nataon'ny filohan'ny sampana hoe Benelux dia zay ny fangatahana aminareo mba averenao alefa daholo indray le izy tsy efany aloha akory tsy hoe very akory le izy fa dia mbola vao mainka entero tsara le izy araka ny voalazako aminareo amin'izao fotoana zao be dia be le zavatra sanina amin'ilay fanomana ny zakabe ary tena karazana fiaraha-miasa zany nataoko anareo manampy satria le izy any amin'ny voatananareo tsara dia averen'ny fotsiny hoe tia indray le fangatahana efa nataonay tamin'ny tany aloha talohan'ny antenimera foibe tamin'ny tany aloha dia aza misalasala tompo zay zany fangatahana amintsika eny ary tompo Joël Otra indrindra filoderana ny menteny fantanina ny asany ny anjarako zao manaraka ohatra ihany koa hoe manatrika eto dia mametraka fantanina amin'ny teny avy matetika satria mety eritreretiny tena ihany koa hoe mety fantanina tian'ireo mpanaraka any amin'ny Facebook hoe mba tiana apetraka nefany eto moa tonga dia mivantana dia ararotina hoe avoaka le izy teo ny resaka an'le hoe komity izay atsangana aingana dia aingana aoriana ny zakabe komity hikarakara ny fankalazana ny faha-enimpolo taona dia mety ilana fankatoavany any amin'ny zakabe ihany koa ve raha toa ka misy zay komity zay dia ny any amin'ny sampana ny any amin'ny faritany tsy fantatro hoe mety hanangana ihany koa ny komitiny eo amin'ny fankalazana an'le izy zany hoe mila fankatoavana ve izay zavatra zay raha ohatra ka hoe misy ka raha toa moa ka ilaina zany dia hoe tsara ifandiniana eo amin'ny zakabe ohatra ka ilaina avy hatrany dia valiny Joël zao amporsihana ny ambaratonga tsirairay avy ianao an'izay komity zay mety misy hoe mety hoe fankalazana eo anivon'ny sampana dia misy komity eo anivon'ny sampana fankalazana eo anivon'ny faritany dia tsisy hoe fankantoavana manokana fa dia famporsihana azy anao atao anivon'ny ambaratonga isanisany hoe samy ary nareo mankalaza ny hoe zay fahafolo taona zay io moa hoe maro loko ny endrika raisin'le izy fa dia hoe tsy mila fankatoavana manokana zany akory zao fa dia nareo amporsihana ny rehetrarehetra io sotra indrindra tompoko eny ary tompo dia aza misalasala rivo eny tompo misaotra indrindra zokiladera mame fitenenana dia ny araba sy ny fisaorana moa ohatra ny faralafavaniny dia mamfoana le izy dia averimberina ka dia misaotra indrindra ela mihitsy zay rivo mafy zany andia vonifanja voalohany ny andia mpikabary sampana Frantsa faritany Frantsa sampana Toulouse ny fanamariana angamba zokiladera dia amin'le hoe sady fanamariana ny fangatahana hoe ny kabary moa zany dia fa lasa hoe arem-pirenena iraisam-pirenena dia amin'izy io ve zany eo anivon'ny foibe ianao teo nilaza hoe ny
inona moa le sekoly malaza be ao Paris ny efa hoe nangataka hoe ampianatra any na ilazalaza momba an'izay te hoy izy hoe ny aty amin'ny sampana aty sy ny karazany ve mety misy hoe zavatra azo atao mba antonana zany ny institution mairie sy ny karazany amin'izay hoe efa 30 taona ny kabary zay satria raha efa lasa hoe patrimoine mondial zany le izy dia mety marisika kokoa ny mairie sy ny karazany ampafantatra kokoa zany tsy handray any momba ny hoe kabary sy ny teny malagasy. Misotro indrindra tompoko. Eny tompoko. Avy hatrany dia mamaly an'izao hoe eny dia eny ny valy tenina izy. Tena amporisena mihitsy nareo anao an'izy sady aoka izao no tsara ho fantatritsika. Ny UNESCO manao ohatrany hoe tombanezaka rehefa afaka hoe 3 taona zao. Dia amin'izay fotoana izay rehefa mieritreritra izy inona ary momba ny kabary, inona ny zavatra nitsanga hatramin'izay nahatonga an'ilay izy hoe lasa patrimoine mondial izay. Ka raha hita hoe ary tsy afenina aloha fa ao anatin'io zavatra tsy tia fimpimana ny tena ohatrany hoe lolarina asena manao an'ilay izy. Rehefa hita hoe tao anatin'ilay 3 taona izay tena tsy haninona ary zalahy rehetra dia mety hoe miala indray ilay izy. Tiako lazaina amin'izany dia zao hoe tena manana andraikitra mihitsiny indrindra ao anivon'ireo faritany samihafa sampany ivelan'ny nosy hoe anao izay azony atao rehetra. Nareo nge ny mahita ny zavatra atao eo amin'ny zavatra misy anareo. Andray ohatra aminareo azy hoe tamin'ny 2 avril zao dia manisy fikambanana ny Antsoa ohatra tamin'izany fotoana izany hoe anao fanazavana momba ny kabary fa zany akamaroan'ny olona atao fa tsy azo fotsiny. Izany hoe izay tena tiako atao amintsika tokony ho tafitantsika mihitsy hoe iainantsika izay resaka hoe mahakasika ny santsika tsirairay avy ny sampana ny faritany io zavatra hoe dinana lehibe efa misy ny fikambanana eo. Mazava hoe zandry laharivo ty resaka ty. Zay. Misotro indrindra fa mazava zobla. Floery manangatanana. Floery azafady tsy dako Sotrandrindra frodery sotrandrindra nanasa fa ilailaina nanangana fa navelako aloha ity ny fivena amin'ny 40 taona hoe misy teny prince teo dia hoe mandesika ty izy ty moa fahitako ao dia vakoroka hoe karazana hoe torapo inona no azonareo atao inona ny zavatra mety ho azo atao. Fahitako ao angamba zavatra iraisana anankiray mba sosokevitra ty raha mety ny anehoany ny samsampana ny isaky ny faritany ny tantarany anaovana boky iray mariky ny 40 taona atambatra na any amin'ny Madagasikara na aty ivelan'ny nosy mety ho azo tanterahana angamba zay raha fahitako azy manome tantara hoe resaka ohatra tantaran'ny fimpima Frantsa ao anatin'ny pejy 2 na pejy 3 dia ohatr'izay toy dia atambatra iny ho an'ny fimpima maneran-tany. Zay ozy hoe azo anamariana amin'ny 40 taona. Ankoatran'izay mba sosokevitra ankoatra nanaovantsika tamin'ny taona lasa taonandro tamin'ny andro mivalana retiny azo atao tsara mihitsy toy manaovana fandaharana anankiray 40 taona amin'ny alalan'ny toratsara sy amin'ny alalan'ny roy tahaka zao izay nandraisan'ny sampana na ny faritany tsirairay avy Madagasikara na azo atao ihany koa. Ireo sosokevitra ireo no hitako azo atao fa 3 farany azo atao mety ho azo atao ihany koa ny fifaninanana hoe manao tononkalo isaky ny olona mifanina tononkalo manao tononkalo 40 taona na ny 40 taona ny fimpima dia azo raisina koa izy zavatra azo atao boky rehefa aveo tsy izay nahazo loka ihany akory no manana fa mba azo amoahana. Ireo sovotra telo ireo no vakoroka moa isika dia mba tolotro misy sotrandrindra tompoko. I Prince andray tenena. Za mahita fandaminana ohatran'izao mazava tsara fa hevitra samy hafa be daholo no mipoitra eto nefa samy mety samy tsara samy mahasoa atsika. Tsika miparitaka manerana ny vazantany efatra. Za mahita hoe mba ahafahantsika miroso haingana kokoa ary mba tsy hamaty-monoka ny saonantsika androany sao dia mba mety ataotsika na izao androany zao azy efa hanangana ekipa kely anankiray izay vonona hiketrika manokana momba n'ity 40 taona ity rao vonjomaika zany io izay tokony mba efa nisy solon-tena avy hatrany alitsika izay voatonga eto
ohatra hoe ny any amin'ny Canada, Frantsa, eto Madagasikara sy Zimbabwe eto aloha dia mba misy solon-tena ray avy mandravona an'jeto manao ny ritsa-teny isan-karazany izay tokony ho endriky ny faha-enimpolo taona manao proposition manao lasitra hoe tahaka izao no mety ho endriky ny fankalazana hoe ataontsika raha resaka fifanarana dia tahaka izao daholo no mety azo atao resaka lanonana dia ohatrohatry izao ny zavatra azo atao any amin'ny faritra dia tahaka izao daholo manangona ny avy any atao iombonana anankiray zao amin'ny andro tokana anatin'ny herinandro tahaka izao dia amin'izay fotoan'izay aroso iny omena amin'ny fomba ofisialy an'izay birao ofisialy rapiso raha afaka pitso zay ny sosokevitra zany hoe io zany birao vonjimaika io zany efa miparitaka tsara eny amin'ny toerana misy azy manangona ary efa malaitra ny faritazy tsy mbola tonga eto zao tena misaotra lila mipirintsy amin'izay zavatra zay fa alohan'ny isarahany zany dia miroso amin'izay fananganana zay tsika fa dia mbola mandray ny sosokevitra samihafa aloha zao fa zay no amarana atsika n'le fionana an'io rehefa avy eo hoe mandray ny anaran'ireo zay olona efa mazoto-rotsaka amin'izay hoe birao vonjimaika zay eny ary tompo eto aloha dia manasa anareo aty amin'ny anina manasanareo ihenana ny menakely sy ny mofo gasy mbola mahamafana hoe hitako Joël miaraka azafady ive tonga avy aty aminay aty tany rasana ange za io fa tsy hoe ive lavina kitsirano Ivo. Azafady Iva. Well, bini tena sa iza. Andolo Iva satria efa niteny ihany koa ateo. Na zavatra kely fotsiny fa marina mety tsara mihitsy ny tenen'ny printsy teo fa tiako tenenina fotsiny le hoe fa inona moa zany anetana antsika zany zao anetana zany zahay zany anetana ny aty aminay hoe malahoana hoe misy mazoto fe anao le komity miandraikitra momba ny amin'ny faha-enimpolo taona ny amin'ny herintaona zany inona moa zany le andraikitra mety hoe azo atao tsotsotra fotsiny hoe inona le andraikitra mety sahan'le komity satria mety maraha manontany ny olona hoe inona daholo nefa ny atao amin'izany dia mety mamila valiny kely le olona amin'izay ko. Zay ho resantsika amin'ny farany iny tsy ao anatin'izay Iva. Rosa misy daholo le izy fa isan'ny mamarana an'izay tonga amin'io tena mba matotra tsara ilay faran'ny fivorintsika eo tena izy zavatra hatsangana mihitsy hoe zao no atao dia mahatsangana zay zao avy no andraikiny zay ny famarana ny farazahantsika Joël. Misaotra indrindra filoderana no menteny sosokevitra ihany koa zany ny arosoko hoe fanaontsika tamin'ny fahadimapolo taona izay raha tsy diso nanao an'le karazana tsy tadidika ahoana filazana ny annuaire ny hoe ny anara ny lisitry ny fikambana pikabary maneran-tany indray zany no avoakatsika amin'ny fotoan'io zay zany ny sosokevitra avy ihany koa. Eny ary tompo valiny printsy faminona angamba mamaly hoe inona no ataon'ny vomera ataon'ny vomera angamba voalohany indrindra dia fampatsihivana ny efa nahazatra mahatra amin'izay hoe rehefa ataonjobily dia inona avy ny zavatra efa natao hifanao hatramin'izay ho ampatsihiviny zay andraiky zay vomera eo zay. Faharoa ny hevitra ny tera-bary tsy voatery zay natao taloha ihany tsy maintsy averytsika zao fa mety misy hevitra vaovao ary mety avy any amin'ny kambana io ary araky ny resaka teo tsy afaka mifetra amina zavatra anankiray tsika efa tsy maintsy zavatra maro loko manome endrika anankiray hoe io le fitima mankalaza ny taona ny rehetra maneran-tany mahatsiaro tena fa nandray anjara ary nitondra anjara viky amin'izany indrindra amin'izao fotoana izao efa
any rehetra ny kabary efa vakoka iraisam-pirenena inona koa no hoarositsika anasongadinana zany araky ny tenin'ny rivo teo. Izany rehetrarehetra zany no endriky ny fanetahana tsatsak'olony vomiera votsibahitra any amin'ny mpikambanao aminy mba ho ampiakarina ho alindra indray mandeha mba ho entsika mankalaza rehefa ikolotony azo anto fa ny fanampy eto tsika rehetra amin'izay volazako zay. Tena ve manan-kanampy zay? Tsisy hoe zavatra tsisy zavatra manokana anampy fotsiny fa ny ampiko amin'ny fotsiny de zao hoe ato amin'ny FIPMA moa zany misy hoe talen'ny hetsika amin'ny foibe maneran-tany zay prince raha teo de izy zany avy hatrany de hoe mitarika an'izay bro vonjomaiky zay raha mety izy amin'izy ohatrany hoe any avy hatrany de efa misy zany hoe filohan'le bro vonjomaiky amin'ny zay fankalazana zay fa de raha ohatra tsy misy zavatra hafa tsy voatery hoe andry amin'ny farany fa amintsika zao misy tena hoe mazoto hiditra ao anatin'izy de tsy manina aloha avy hatrany de idiratsika zao zany le izy fa tsy miandry tsy hoe manapitra ny fivoriana akory de antsika ireo manangatanana kely ohatran'izao fotsiny nareo de hitako de avy hatrany de lazaiko hoe ranona zany na irana eny ary tompo eo zany misy iteny sa mazoto hiditra misy namatsika hoe Sandra zay avy any Italia. Sandra miarabantsika rehetra tompoko vonona hiditra ao anatin'le fanomanana tompoko. Sandra Italia. Léon France. Miaraba Sandra ka. Ay. Miarabanareo rehetra miaraba Léon. Kompatanana avy aty Italia. Eny ary tompoko. Izako ary ny mazoto tompoko. Aza misalasala nareo. Azafady filodera. Zany moa le aty moa zany momba ny fanomanana ny faha-enimpolo taona ny amin'ny herintaona io manomboka amin'ny zany hoe tsy mampiova ininona zany aho satria amintsika rehetra mantsy zany zao ohatra hoe mety anatin'ny fotoana fifidianana mantsy amin'ity taona ity zany zao tsy mampiova ohatra hoe amin'ny poste zay misy anao hoe talefa ampianarana ianao na tsisy ifandraisany mihitsy zany iva mahakasika ny hoe fankalazana ny faha-enimpolo taona mety hoe vonjimaiky mety ho raikitra koa rehefa avy eo matetika angeny amin'ny zavatra anao ny vonjimaiky any ny raikitra zandraikitra reo tsy mifanipaka akory reo roatra hoe misy mazoto teny zao hoe afaka kara ao anatin'izay fankalazana zay tena asa lehibe sy faran'izay mahafinaritra zany de tena aza misalasala voanakoroa zao anao aza misalasala iva koa zany ao anatiny Canada efa mangataka fitenenana kely raha mety azafady tompoko. Rivo azafady. Mba angataka fitenenana kely aloha mitraka fanontaniana amin'le vomiera io ve zany vomiera vonjimaika de hoe ny fikarakarana fahobe zany no karakarain'le vomiera ny amin'ny rehetra amin'ny ohatrany hoe organisation générale ve zany sa hoe inona ny tena ho tanjony io vomiera vonjimaika io inona ny tanjona hoe ho tratrarina aingana zany amin'le fikarakarana le faha-enimpolo taona ny fankalazana satria ny tenako efa elaela ihany zany tsy tafahoana tamin'ny sampana ty tontolo izy raha eo amin'ny hoe fikarakarana hoe organisation générale mety hoe afaka mandray anjara mizavatra hoe vonjimaika fa raha hoe hiditra amin'ny tena hoe amin'ny antsipriny zany mety tsy ho tratrako loatra zafady ny tompoko. Prince sao dia afaka mamaly an'izay amin'ny maha-vonjimaika atsika aloha zany ny tena tanjona voalohany dia manangona ny hevitra rehetra avy any amin'ny rantsamandrehetra atsika dia mitondra fandravonana ho an'ny iraisam-pirenena dia mamoakytsika ny teny hoe tahataka izao mipaikady sy tetika mety mahomby ankalazantsika FIPMA maneran-tany ny fankalazana ny faha-enimpolo taona zany hoe tafiditra ao anatin'izay ny zavatra iombonana rehetra maneran-tany fa tafiditra ao anatin'izay koa ny fandaminana
ny any amin'ny isaky ny fahatany isan-karazany any amin'ny sambana. Ohatra ny fomba fiasa, ny fomba fanapahan-kevitra, sy ny sisa sy ny sisa. Indrindrindrindra ihany koa ny zavatra tena iombonana maika eto araky ny voalazany namana teo teo hoe loha hevitra ny loha ny ira fanevitra. Raha ohatra kosa zany mila fanomanana mialoha manokatra ny jobilitsika efa tokony ho vonony izay. Zany rehetrarehetra zany. Fa tsy hoe jobilitsika efa eny antenantenany eny voavoaka ny ira faneva na ny loha na ny loha hevitra iainantsika ao anatin'ny fankalazana ao anatin'ny fotoana. Asa raha mazava amindrio Félix. Mazava tsara. Aline azafady. Misy sosokevitra rehetra teo zany, misy sosokevitra rehetra teo zany efa voatarantsika daholo narosony olona teo. Azafady Aline zao nangataka teny ana. Avaiza moa Aline sa batsika rehetra tompoko. Azafady fa saika metraka fanontaniana kely. Avaiza moa Aline azafady. Avy aty Abidjan tompoko. Avy aty Abidjan, Côte d'Ivoire. Io miala tsiny indrindra raha mangataka miteny. Saika metraka fanontaniana momba an'le komity vonjimaika ho atao sy le komity raikitra zany. Amin'ny fotoana io moa zany rehefa manao an'le komity zany ianao dia tsy maintsy manatrika any Madagasikara ve rehefa tonga le fotoanan'ny fankalazana ny faha-80 taona tompoko azafady. Tsy voatery makaty Madagasikara. Reny Aline tsy voatery ny fankalazana nge atao maneran-tany fa tsy hoe Madagasikara ihany dia afaka atao any. Io ane Aline mety any Abidjan tena makotrokotroka lilo ao anatin'ny fotoana io e. Dia hiditra ao anatin'le mpanolo-tena zany aloha amin'le mpanolo-tena vonjimaika. Eny ary to dia iza koa ny tenanay koa tompoko. Joël la France. Eny to dia Rivo koa. Eny to efa manandraika efa be amin'ny fankalazana reny efa hitanay tamin'ny faha-80 taona. Iza koa. Azafady dia mbola ina moa zany zaza mbola miana mpamindra moa zany fa dia miankina amin'ny fanoroanareo sy ny zavatra tokony ho atao eo daholo Tsisy hoe mianam-pamindra zany eto Aline fa nareo zavatra tsara mpitatana be ao Abidjan ao. Fanotoanao tsika. Saotra tompoko. Eny ary tompoko. Dodo mbola bonjamaika io tsy hoe tapitra zao koa ny fisoratana fa dia mbola reo izay faritany izay mbola tsy afaka ny teny zao dia mbola aporosiana eto zao mahita an'izany hoe Anita Andrian zany fa tapatatra hoe avaiza zany fa dia mieritreritra miadana eo izy dia mbola misy zavatra hafa tsika ho resana ve tompoko? Christian. Misaotra betsaka andeha mitoderana amin'ny fitenenana Christian. Somary tsy hoe mivoana kely fa miala kely ny resaka fankalazana ny faha-80 tena teo ny fanontanianako sy ny fiangaviako izay fangatahana tiako atao. Marina ho tonga teny Zaikabe amin'ny volana Aogositra ary efa nomana ny faha-80 taona koa tsika atsoatsy. Ny zavatra tiako tenena zany dia efa fandriako efa elaela ihany zay fa ity angamba ny fotoana mamety anazy angamba raha ohatra ka fandiniko azy. Ny zavatra tiako tenena zany dia mikasika ny hirany faneva amin'ny fimpima. Ny hirany faneva amin'ny fimpima dia sady hitako hevitra no gadana no tsara firindra ilay izy ary tena mahafinaritra fa ny zavatra tiana angatahana dia zao. Mety ve ilay izy mino fa efa natao ihany ilay izy tamin'ny 2019 angamba azafady raha tsy diso fa ohatran'ny tsy tanteraka ilay izy. Tiako ilay hirany fimpima raha ohatra ka tsy ho personnalisena intsony ilay izy hoe ataontsika ohatra hoe ao anaty hazo isory intsony ohatra na ataontsika rifa
miala tsiny ao anaty azy zao ny fivavahako 10 taona mahery atao fa tsy hoe za tsy tiako le izy fa tiako hoe tsy ataontsika personnalisena ohatran'izay mihitsy le izy zany atao ohatran'le ohatra hoe nihira tanindrazana malala jure efa misy drapeau fotsiny eo dia le hira no atao tsara dia asiana tonony kely sady tsika moa zao efa voaray ao anatin'ny vakoka ao anatin'ny UNESCO zany hoe vakoka tsy hita masiny tsy azo tapatanana zany koa tiako angamba marina raha ohatra ka ho traduisetsika amin'ny teny vazaha frantsay sy anglisy le izy dia atao ohatran'le anina reny dia atao amin'ny sisiny eo le izy dia tsy maninona mihitsy ohatra ka maka mety sangisangy tsy hoe sangisangy fa tena resaka sérieux ohatra hoe mozika gouvernemanta mihitsy manao an'le rythme sy le gadina dia maka groupena chorale anankiray matanjaka be tsika dia avoaka ohatran'izay le satria le hirantsika amin'izao tsy hoe sanatria hoe tsy tiako le izy na tsy mety fa mba tiako ohatran'izay zany fisehony raha ohatra ka hiketsika rehetrarehetra izay zavatra izay dia atao avoaka note normale mihitsy fa le note aza amin'izay rehefa mihira tsika jure rehefa isaka manao fetsika dia misy musicien nefa sahirana be foana reo rehefa hira nefa raha misy note le izy mba mety moramora kokoa avoaka zany note dia tena atao miredona tsara mihitsy le hira dia na aiza misy atsika dia tonga dia iny no ofisial ataontsika zany na any Frantsa zany na Canada na ny any Côte d'Ivoire na any Belgique ohatrohatran'izay zany zavatra tiako tonavina lasa na azontsika ny tiako tenenina fa mba fiangaviana sy fangatanany raha ohatra ka mety dia voaray ny sosokevitra fa dia apitaina io fa misy zavatra anankiray lehibe apitaiko amintsika momba ny zakabe tena faran'izay tena zava-dehibe mihitsy fa dia mangataka antsika hoe samy hihaino tsara sy handray abo amin'ilay izy ny olana lehibe mahakasika ny zakabe dia ny hoeti manana ny zakabe azavaka aminareo ny anton'izany dia zao eritreretina raha ny tonga tany amin'ny zakabe farany tany Antsirana tamin'ny taona 2024 dia tany amin'ny hoe manodidina ny 700 tany ny mpikambana rehetra tonga tany zany ny avy eto Madagasikara sy ny ao aty ivelany nosy ny zavatra mitsanga ny zava-misy etỳ tanin-drazana amin'izao fotoana izao dia misonotra be ny vidim-piainana amany azontsika an-tsaina le izy zany hoe dikan'izany misonotra be ny vidim-piainana zany dia misy ny saran-dalan'ireo olona avy any amin'ny toerana tsirairay avy ho an'ny fianaran-tsoa dia tena hoe mitombo vola be mihitsy le izy ao anatin'izay dia akoatr'izany moa ny amin'ny hoe fandaniana samihafa mihitsy momba ny zakabe dia amin'izay ny tena misy hoe anaovana nefa etsy an-daniny zany koa le amin'ny hoe le fahafahan'ny olona aty izay tena miaina ao anatin'ny fahasahiranana be mihitsy ny olona ary ny mpikambana FIPEMA dia tsisy hafa amin'ireo vahoaka malagasy tao tany hoe tena ao anatiny ka eo ny tena mety ho sakana lehibe antsika amin'ny zakabe ny zavatra napetraky ny anteny Merafoibe farany moa raha nivory tamin'ny 20 Novambra farany teo dia zao hoe ny faritany tsirairay avy dia samy tokony hanao hetsika ary ny efa afaka ny masokarena dia zao mba sasahana roa ny vola azo avao dia ny atsasany zany rehefa any amin'ny zakabe misy hoe efa nahavita hetsika misy lo mbola hanao hetsika moa amin'ilay izy fa akoatr'izany dia misy koa zany eo amin'ny hoe fitadiavana mpanohana izay tsika tsirairay avy mety mahalala ny hoe izy ny mpanohana any anevitsika any fa dia araka ilay lazakinao tao ny tena olana lehibe amin'ny zakabe ary zay moa tao anatiny hoe vao miara-manao manany zakabe dia efa nieritreeritra mihitsy ny hoe aro atao le izy ny anarany moa dia mety miova araka ny tany fa ny Frantsa atao hoe letchi ny tany Canada moa tsy tsaroko le anarana ataon'ireo ny dikan'iny zavatra iny dia zao hoe misy karazana cagnotte zany ho sokafana izay any an-tanana ny mpikambana rehetra maneran-tany samy anorotsaka ao anatin'le izy izay hoeti manana ny amin'ny zakabe fa dia zay zany nefa tena hoe fitenenana amintsika izao mba efa samy miomana amin'izay samy koa manentana ny any aminy fa dia hoeterina amintsika tsikelikely hatrany le izy ao ny tena olana lehibe mipetraka aty ilazaiko anareo zany hoe mitombo be ny vidim-piainana aty ny fahafahamidin'ny olona nefa ny fahafahambidy tsy miova dia tena tsy maintsy mila toana sy fanohanana lehibe ary tamin'ny fikaroana sponsor ary eto aloha ny zava-dehibe mahafaly dia zao hoe any amin'ny faritany fianaran-tsoa izay andray zakabe dia efa hoe mitady trano izay tena tsy andoavam-bola ohatra zany zao hoe ny trano lehibe ivoritsika any amin'ny zakabe
dia misy ny trano be kultoraly zay tena trano tsara tarehibe ilay izy ary mahazaka olona betsaka zay zany a dia efa tsy andoavam-bola fa dia ankoatran'izany a dia eo amin'ny toerana fivoriana dia koa zany amin'ireo fotoana izao dia efa mitady amin'ilay toerana hoe mora samihafa zay ahafahana hoe mandray ny olona fa dia zay ny zavatra anankiray dia ny zavatra anankiray fanondrony moa angambany efa samy voaraintsika iny a ny hira fanevany Zakabe dia mba samy mampiely azy any amin'izay tratrany any fa dia na ny fahitanan'iny fahenonan'iny fotsiny aza dia efa manentana ny olona eo any amin'ny Zakabe raha ohatra moa misy tsy tena mahay ny teny Betsileo dia aza misalasala fa dia alefa aminareo moa ny dikany asa sao dia mbola misy fanontaniana sy zavatra tiatsika ao ampitaina tsopy fa dia tena mahafinaritra be ny nahitantsika teto androany sy na reny vokatra nataontsika tena hoe azo tsapa-hitanana ilay izy ary dingana lehibe miroso dia manaraka izany moa tokony hoe fotoanan'ny TDA androany efa dio araka ilay voalaza teo hoe zava-dehibe ny amin'ny TDA mino aho fa samy efa ao anatiny daholo tsika rehetra eo fa raha ohatra mbola misy tsy ao anatin'ilay izy dia mbola efa fantatra trany hoe misoratra anarana mandefa ny saran'ny TDA izay hoe €20 raha ny anina ny any ivelan'ny nosy moa zany ono nanasina misy fanontaniana ve ao amin'ny Facebook eo na misy fanamarihana azafady tsy misy ato zao a Aka mandray anjara fitenena kely be amin'ilay brovozona ento misy fampiasantsika ao anatin'ny brovozomaiky angamba tonga dia teneniko hoe tsara anao kely tsika tokony raisinareo ny anarako ao anaty Facebook dia ao tsika miasa Rakotoniaina Bearisoa dia misy finosana Prince Rabe manao akanjo volomparasy dia mba alaivo namana sy mbola tsangana aminareo a dia ao tsika mikonokonona dia ho arositsika amin'ny ekipa ny ketrika zay ataontsika ao mazava ve zay averiko kely ny anarako a Rakotoniaina Bearisoa ao anaty finosana Prince Rabe akanjo volomparasy bleu marine ono a Prince ianao ve anangana vondrona manokana ao anatin'izay sa hoe eo amin'ilay pejinao no ifaneraserana ifaneraserantsika fotsiny zay afahantsika miasa ae satria tsika amin'ny toerana samy hafa afahantsika resaka hoe ahoana ny tetika ahoana ny paikady matsirety jobim-pahempolo taona ty vonjomaika ny resaka eto a eny ekeny zany hoe eo amin'ny pejinao zany anaovana an'izay manokana tsika misan'izay ekeny atao hoe greny ianao mahita ny rao vonjomaika faha-enimpolo e efa amboarina anasina efa amboarina anasinao aloha izy dia alefany amintsika zany dia zay tia hiditra ao dia aza mitsalasala miditra avy eo ilay izy nanasina azonao soratana eo amin'ny hoe vazondraitraiza vakina ve ilay izy zay ny manao faingana azy tsy samiary mijery eo amin'ilay hoe mbola voaronona ilay izy fa alefa nanasina amintsika eny ary ohatrany misy compte anankiroa ato amin'ny Prince Rabe Prince manao akanjo bleu marine Falasahany ny fangatahako tompoko sotra betsaka mahafinaritra rahatany dia efa mitsangana rao vonjomaika eny ary re olona mbola misy mbola manana folo mbola manana fefakadiny a tsisy zavatra ho raisana hafa tsony dia manao velomantsika rehetra zany aloha fa dia amin'ny manaraka indray manao veloma tompoko veloma daholo makasitraka indrindra dia manao velomantsika rehetra efa angata apitsy tsika sy dera sisa ny resaka eto